Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax vous offre le mois des bons plans. Des promos exceptionnelles vous attendent. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Sabotsy fa 5 ny volana jona 2024 amin'ny mpifaliana hatrany tomboko lahy sy tomboko vavy no hitsidiako ny tokantranonao amin'izao oro zao ampanajana ihany koa no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Isan'ny tarantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity amin'ny 9 maraina no isokatra ny vavady ny Kianja Bariao amin'ny rapitso 20 jona. Aorian'ny matso lehibe izay arahana amin'ireo polisy ny zandary ary ny tafika malagasy. Isy ny fampisehoana goavana iarahana amin'ireo mpanakanto avy amin'ny faritra manerana Madagasikara fity anokolona. Ito vakana maraina mandraparivin'ny andro ireo lanonana sy fanentanana maro samihafa etsy amin'ny Kianja Bariao. Amafisina trano ny fitandroman'ny filaminana raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra. Hiavaka amin'ny fankalazana amin'ny fetin'ny fahaleovantena amin'ity faha 12 taona ity ka isan'ny namafisina amin'izany ny fisavana eo amin'ny vavahady. Ny filaminana atao anatin'ny Kianja Bariao dia mizara roa satria fantatsika tsara fa ny filoham-pirenena no ato ny vahoaka koa no Andriamantsaka dia noho izany napetraka zany fepetra rehetrarehetra mba tsy isian'ny korotana ato anatin'ny Kianja Bariao. Misy zany premier cercle izay andraketanay ato amin'ny fiadidinan'ny Repoblika ifanampiana amin'ny Emoreg eto Antananarivo zany. Efa napetraka ihany koa ny fahazoan-dalana ho an'ireo izay mivarotra sakafo eny amin'ny tribune. Satria fantatsika tsara fa ny lanonana dia manomboka maraina amin'ny 9 ary hariva maty masoandro vao mifarana. Mialany ianao zany dia afapatsahirana fa tsy azo atao ny mitondra zava-maranitra ato amin'ny Kianja. Azo atao kosa mitondra lazera itony satria manengelina ary manasa saina. Ritra ny tontolo andro kosa, isy ny fisarihana tranomora ho an'ireo izay manatrika ny matso lehibe eo amin'ny Kianja Bariao. Isy ny fiarahana amin'ireo mpanakanto avy amin'ny lafy valonosy aorian'izay matso izay. Ny urbain, ao koa ny gadona bagasy, ao ny gadona rock, ao ny variété, ao ny tropical, ireny na ny rap sy ny karazany dia totosa hatramin'ny omaly. Dia ny androany moa zany 25 misy ny karazana vakodrazana, misy koa ny karazana rindrakira di maro samihafa. Dia ny rapitso anisan'ny ngeza indrindra koa tsy amban'ny rehetrarehetra satria 20 ny mpanakanto andray anjara. Ankoatra nefa nandray anjara teo satria isan'andro ndraindray misy anaky 9, misy anaky 8 mandray anjara andavanandro. Fa ny rapitso dia amin'ny 26 juin 20 nisan'ny mpanakanto tarika. Io tarika io mazava ho azy misy karazana mpanakanto vehivavy, mpanakanto lehilahy, samy manana ny gadony ary ny zany ao amin'ny fikarakarana indrindra amin'ny événementiel en présidence hoe tsy anavana, tsisy anavana zany ty fety ty fa misy représentant isakin'ny faritra. Ho an'izay tsy mahafantatra zay mpandihy mba zany hoe mpandala ny ty tanan-dehibe na hoe danse urbaine. Fandresena ilay izy vonay satria hiaraka amina artiste efa ngeza be dia tena mpandihy tsy le ao ambadiky nampihira ntsony fa tena hoe ampiseho any maha-artiste antena satria mpandihy koa mantsy artiste dia aontsika mahita laza efa tsara fiomanana rehetrarehetra iny amin'ny fomba fitena izay hoe tsy mila miteny dia mioraka keo. Nisy androany ny valandresaka ny arahana tamin'ireo solontenan'ny mpanakanto ary ireo komity mpikarakara amin'ny fetin'ny fahaleovantena nilesahana manokana mikasika ny fankalazana izay ho atao rampitso. Mbola saritsarina fahaleovantena no azon'ny Madagasikara tao anatiny 12 taona izay raha toka mbola miankin-dohatra any amin'ny any ivelany sika indrindra mitrosa sy ireo karazana fanampiana isan-tsokajiny. Tokony ampiasana sy trandrahana araka ny tokony ho izy ny arena voajanahary na izany ny ambonina ny ambanin'ny tany hiteraka vokatsoa any Madagasikara. Hoy ny teo anivon'ny CFM manano Conseil du fampihavanana malagasy Henri Florian. Efa 12 taona sa vao 12 taona ity fiverenan'ny fahaleovantena am-pirenena ity. Io no fanontaniana apetraky ny pirenena amin'izao fotoana izao izay misy iainany sambatan'olona no ahazoana manomban'izany. Eo amin'ny tontolo politika mbola tsy afa-be ilay Madagasikara, ohatra kaiky ny amin'ny hoentanify sy tandrina.
tsy mbola matsiaro tena ho iray ny malagasy na efa ankalazany faharoa ambinipolo taona niverenany fahaleovan-tena azy. Na izany azy, ny fahaleovan-tena amin'ny toe-karena no tena fahaleovan-tena amin'izao vanim-potoana iainantsika izao raha ny faneho-kevitry ny nanotaniana. Raha ny hita hatramin'izay, tsy misitraka ireo harena misy eto amintsika ny malagasy any ka lasa nampahatraina. Hatramin'izao, tsy mahafabela ny hoe manan-karena i Madagasikara fa miankin-dohatra any amin'ny any ivelany amin'ny trosa sy ireo karazana fanampiana. Tokony ho andrandraina araka ny tokony ho izy ho antsika ireo harena maro samihafa eto amintsika mba hiadanany vahoaka malagasy hoe ny filoha-hevitry ny conseil du fampihavanana malagasy. Ireo zavatra nomeny Zanahary antsika ireo dia mba hoe ho ampiasaintsika. Zay ny tena politika tsara indrindra na mba hoe nomen'Andriamanitra harenitsika na eto ambonin'ny tany na ambany tany na anaty ranomasina, indrindra fa olombelona sy fahendrena olombelona dia ny fihavanana mba hahafahantsika hahaleo tena ka ny hahafahantsika hoe mahay mampiasa mandresy mampiasa an'izany miaraka dia tena hery lehibe ho amin'ny fahaleovan-tena tsika mianakavy ka dia anisan'ny mitoetsaina lehibe indrindra zany dia zay le hoe ahoana anao ahafahantsika mianakavy manao politika marina mba hahafahantsika mampiasa misitraka ary mahazo tombony amin'ny arena nomeny Zanahary antsika fa lasa ny olona indray no mandray ny aty amintsika dia manan-karena fa itsika mahantra. Teboka maromaro ihany koa ankilany no mbola takiana amintsika tsirairay avy miainga amin'ny mpitondra isan'ambaratongany hatramin'ny vahoaka. Fampanjakana fitiavan-tanindrazana, fampanjakana ny fahamarinana ary fampanjakana ny fihavanana tena antoka ray lehibe ho amin'izany hoe fahaleovan-tena antsika izany fa dia miraha soa ho antsika mianakavy mba hanao fety zavatra ary tsy fety handalo fotsiny zao fa hakatsika heritsaina toe-posy toe-tsaina ahafahantsika hoe mitondra ny tena fahaleovan-tena marina ho amin'ny firenentsika. Farafahakeliny raha mbola tsy aleo tena ara-politika tsika dia mba mahaleo tena ara-tsakafo aloha farafahakeliny eto amin'ny firenena mba mihinan-kanina tsara amin'ny malagasy dia miainga avy amin'izay ny toe-karena milamina amin'izany ny sosialy rehefa salama sy miasa ny olombelona dia mba isaky ny tokantrano mahaleo tena, isaky ny vohitra, isaky ny commune dia mahaleo tena ny firenena malagasy. Mila mari-toerana ny fiainam-pirenena ahafahana mitondra fampandrosoana ataona mampieritreritra ny tena fahaleovan-tena azo Madagasikara izao fankalazana ny faharoa ambinipolo taona niverenany fahaleovan-tena izao. Maro ireo izay nisafidy ny aly eto Andrenivohitra hankalaza ny fetiny 9 Jona isan'ireo be mpisafidy ny any Antsirabe niakatra voroeny araka izany ny fiara hitodohany an-toerana raha ny hita teny amin'ny tobim-piantsonana fasan'ny karana tamin'ity androany ity. Filaharam-be tahaka izao hita amin'ny sary izao ny fiandraisana fiara ho an'ny amin'ny lalam-pirenena fahafito mihazo any Antsirabe. Amin'izao akatoko ny fetin'ny fahaleovan-tena tafiakatra 5,000 ny sarandalana ho any Antsirabe manokana. No fandaminana amin'ny fiara izay miakatra avy any fotony izay tsy mitondra olona no antony mampiakatra ny sarandalana raha fanjavana trany. Manoloana an'izay dia nalana ny olana ho any Antsirabe manokana zao dia nisafidy manokana zay hoe tsy maninona fa omena 5,000 nareo ataonareo gasoil satria nareo miralia avy any Antsirabe dia tafakatra 5,000 zany ny frais. Mba hitsonjovanay an'ilay mpandeha sady hitsonjovanay ihany koa an'ilay tomobile izay mamonjy ilay vahoaka izay ho avy hitona an'ilay olona izay makany Antsirabe. Izy ity moa zany dia efa nisy tampaka fa tsy hoe androany ihany. Ary io somary nahavansenay 15 jours avant zany io tarif io fa tamin'ity indray mitoraka ity tsy nanao an'izay zay tsy nanapo zay hoe be olona be ny mandeha 26 juin. Ay be hitanao zao fa be dia be ilay olona. Nahatra ora roa teo ny filaharana ho an'ireto mpandeha ireto. Ilaina ny misitaka ny renivohitra sady mamanga fianakaviana any amin'ny faritra hoy ireo izay nanontaniana. Any amin'ny faritra satria ny tanindrazanay tsy nakidiany nanao ny fety. Efa zatra mandeha amin'izany sasaka fety, krismasy, 26, Paka. Satria efa entiko efa rotoroto foana niana dia aleo mba mandeha ambanivohitra kely indray. Zany aloha tsy dia manina be zany fa efa mahazatra zany fa ohatra fety rehetra ihany. Manomana vola zany fa esa moa ny anohananao vola amin'izany ko izao ary ny fiainan'ny malagasy ohatr'izao dia mbola vita hanomana be dia anahoana ihany. Dia ny ohatran'ny isan'andro ihany fa tsy dia misy hoe fanomanana fa mivavaka aloha zany no atao voalohany satria 26 alahady
miaraka amin'ny ankizy satria sakola pasitera dia naka ny ankizy zany nandehanana taty manao fety any an-tanàna any Mandoto a fa voatery tsy maintsy manao atsira be zany aloha fa le Mandoto efa feno maraina be efa tamin'ny maraina zany teto fa tsy natratra an'le tomobile direct. Ankoatra ny avy any Antsirabe, isan'ny maro be ihany koa ireo olona izay mody any Ambohimandroso, Ambatolampy ary Antanifotsy. Iray andro mialohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena mitombo lavitra raha oharina amin'ny andavanandro ny mpanjifa karazan-kena tahaka ny hena ondry sy vorona efa voavoly. Niakatra kosa ny vidiny kilaon'izany amin'izao fotoana raha ny oharina ny vidiny 2 herinandro lasa izay mianta Randrianaivo. Eto amin'ny tsena iray eto Soamanatombo, tahaka izao sisa ny entana amidin'ity mpivarotra hena vorona amidy amin'ny kilao ity. Androany, tsara ny tsena raha oharina amin'ny isan'andro asiany isan-taona rehefa akaiky fety tahaka izao izy. Raha nanomboka tamin'ny 9 maraina teo izy no nivarotra kosy vorona miisa maherin'ny 50 tamin'ny 1 atoandro nandalovan'ny mpanao gazety, zara fa silany 2 sisa no tsy lafo. Ny tombo avaloeny teo eo no ny lafiny amin'ny andavanandro izay mandina ny 20 araka izany ny tsena io. Hatramin'ny rampitso ito ny fampitomboana ny entana ho amidy raha ny fanazavana. Mitovitovy daholo na vorona na ny akoho zao. Iny aloha zao tsy fantatra satria araka marapitso azy zay fa dia varotra zany dia tsy maintsy miasa. Mitombo tahaka izay ihany koa ny mpanjifa hena ondry amin'izao ankatoky ny fety izao. Na zao henan'ondry ihany zao tsy mifangarona midinay. Izy aloha zao tena tian'ny olona tian'ny olona zany par rapport amin'ny hena ondry zany. Efa izy zany zao no ohatran'ny lancier indray amin'izao anatombo arakaraka aloha le saritra avy. Ary ohatra zay mamono 50 kilao andavanandro dia mba malany 100 zay rehefa fety ohatr'izao na mahery. Saika nahitana fiakarany avokoa ankilan'ny vidin'ireo. Tena lafo fa tsy maintsy hohanina le izy dia ohatrany hoe tsy feno mihitsy zany ny fetiny raha vao tsisy hena zany. Izy zany efa lasa ohatrany hoe tsy haiko na kolontsaina na inona ohatrany hoe tsy mifety izy raha vao tsy mihinan-kena. Ahitana fiakarana izy zao raha par rapport tamin'ny heritaona. Ry tamin'ny heritaona izy 60 zao izy 70 ny kilao. Ankoatra ny hena amidy amin'ny kilao, maro ihany koa ireo misafidy ny manjifa koa mamborona velona rehefa fotoana ny fety tahaka izao. Fa tsy maraka intsony manoloana ny famaroan'ny karazana aretina ny fanafody itsabony ireo voafonja eny Tambora amin'izao fotoana. Saika noho ny famaroan'ny voafonja no miteraka aretina ho an'ny maro ankoatra ny fanafody. Maro ny tsy fahampiana iaina ny voafonja amin'izao fotoana raha ny fanazavana ireo fikambanana tsy miankina samihafa sisa no manampitosika ny fonja amin'ny famaliana izany. Mianta Randrianaivo. Na voalaza fa tsy misy sitranga vao marina mikasika ny valana aretina Covid-19 aza ny eny amin'ny fonjana Tanimora amin'izao fotoana izao. Nambarany tompona andraikitra fa maro ny karazana aretina mpahazo ny voafonja ankehitriny. Isan'ny antony ny famaroany voafonja loatra raha oharina amin'ny habean'ny toerana. Eto amin'ny fonjana Tanimora izay ahitana voafonja manodidina ny 707,000. Manoloana io, tsy maharaka hitsaboana ny marary intsony ny fanafody misy. Ny zavatra hita hoe zany tsy ampy ilana fanampiana dia le resaka fanafody. Fanafody ny tena hita marifo dia marifo ka io ny tsara anampiana nefa efa miezaka ihany mitady malala-tanana mba hanampy dia misy ny atsefatsefany iny manome. Fanafody ho an'le aretina satria ny fonja efa tery dia tery zany dia araky ny mahatery anazy dia mitranga ho azy ny aretina maro samihafa dia le fanafody hitiretenany reny zany somary mbola marifo. Le aretina tena misehoeto moa zany dia le mikohaka seposepotra surtout amin'izao fotoanan'le ririnina zao sy anatin'ny Covid dia eny somary mampanahy zany. Dia tokony hoe mba misy zany malala-tanana manampy le prévention amin'le fanafody sorohana an'izay fa hatreto aloha zany mbola tsy misy trangana aretina. Le prévention fotsiny zany no efa atao efa manomboka zao. Misy le fanafody fa tsy dia maharaka araky ny karazana aretina zany. Ankoatra ny tsy fahampiana fanafody, maro ny tsy fahampiana hita eny amin'ny fonja. Ny sakafo ohatra amin'ny ankapobeny indray isan'andro ireo voafonja no mihinana izany. Betsaka amin'izy ireo ihany koa no tsy misitraka ny zony fenotra ny fanazavana.
io moa dia tsapanay amin'ny fanaovana vizitany zareo voafonja indroa anatin'ny 3 volana dia misy mitaraina indrindra ao amin'ny resaka fahasalamana fanafody tsy ampy dia eo koa ny elabe loatra ny fitsarana fiandrasana ny fitsarana nefa atao anatin'ny tetikasanay zay fiaraha-miasa amin'ireo avocat Ray Tomasina dia 4 eto Antananarivo manafaingana an'ireo dossier hoe miala amin'ny famangina indroa isam-bolana io dia tsy azo ferana ny ireo voafonja zany mitaraina ny zavamisy dia io zavamisy io ampiakariny izay eto ny mpandrindra nasionaly ny avocat amin'ny toerana ambaratonga samihafa anaovana plaidoirie zany izy na anaovana lobbying eny anivon'ny ministera na ao amin'ny zareo mpitsara. Araka izany manampitosika sy mameno ny tsy fahampiana eny amin'ny fonja ireo fikambanana maro samihafa. Androany sy akatoky ny fety pirenena tonga nanolotra fanampiana tetỳ amin'ny fonjana tamin'ny mora ny akaty Madagasikara tamin'ny alalan'ny fanohanan'ireo mpiara-miombonantoka samihafa. Ny ataona eto androany zany dia fanao ny akaty Madagasikara sy ny akaty Foibe ny fiakata ny mahatsiaro an'ireo voafonja rehefa fety pirenena ohatr'izao dia indrindra koa manararaotra ihany koa izay ny andro iraisana fo amin'ireo hiaran'ny fampijaliana maneran-tany satria ny 26 juin dia iraisana fo amin'ireo victime na torture dia misy ao any akaty miady amin'ny torture dia nampiarahanay amin'ny fety pirenena. Manana projet zay eto amin'ny fonja Antanimora sy Ambalatavango Tomasina projet de lutte contre la détention préventive abusive efa phase 2 zay izao dia ao anatin'izy io misy an'izay anjara fanomezana ho an'ny fonja anankiroa zay isan-taona. Isan'ny fanampinana tolotra androany ny vary milanja vanon-jato kilao izay ho tsinjaraina eto Antanimora sy any Ambalatavango Tomasina, tsaramaso 10 kilao, paoma fosa ary serviette hygiénique ho an'ny vehivavy. Tafiditra amin'ny fankalazana ny 12 taona ny iverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara trany. Isany nanamarika ny fankalazana ihany koa ny tany amin'ny commune Fiaferana tamin'ity androany ity. Androany nisan'ny balle populaire no karakarain'ny commune ary afaka natrehany rehetra ny hetsika karazany tsy maro sy fifananana samihafa nandritra ny hetsika tamin'ity androany ity. Mianta Randrianaivo. Raha toka ny ato nandritra ny 2 taona noho ny valanaretina Covid-19 ny balle populaire karakaran'ny commune Fiaferana ho fanamariana ny fiverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. Tamin'ity taona ity niverina ny hetsika sisio samihafa ho fankalazana ny fety pirenena izay. Totsaina androany araka izany ny balle populaire teto Fiaferana natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana ho an'ny firenena sy fitsofandrano an'ny Madagasikara izany. Maro ny karaza-tseo sy fifaninanana ankilany mandritra ity hetsika ity. Dia misy hetsika maromaro zany nentina ny toto-saina hikarakarana an'izany hetsika izany dia ny fifaninanana ara-panatanjahantena dia ny fifaninanana ara-javakanto, misy fifaninanana tononkalo, fifaninanana mandia, fifaninanana manao atsikana mbola ho atao eo dia mifaranana amin'ny balle populaire. Afaliana lehibe ho anay ny fahatongavan'ny mpanorona ny antoko malagasy miara-miainga aty aminay aty satria na dia ao anatin'izao fankalazana sady manahirana izao tsika dia tsy adino ny commune rurale Fiaferana izay tonga aty aminay izy miaraka mankalaza aminay izao fankalazana ny fahaleovantena izao. Amin'izao 12 taona fiverenan'ny fahaleovantena izao, zava-dehibe ny fanehoana ny fitiavan-tanindrazana sy ny finiavana mpandroso ny firenena araka ny namafisin'ny filoha nasionaly ny antoko politika malagasy miara-miainga. 12 taona raha olona olombelona dia efa misotro ronono nefa androany 12 taona teo aoriana nazahoantsika ny fahaleovantena dia mbola marisarisa ihany tsika. Zany hoe mbola vitsy amintsika malagasy no afaka misotro ronono ampilaminana fa firenena marisarisa ny firenentsika. Ary zay manamafy ny voalazan'izay nandray fitenenana rehetra teo. Zay manosika antsika ho an'ny rapitso mba ho firenena tsy ho farany eto amin'ity zao tontolo zao ity tanindrazantsika ity
fa ho firenena mba ho voalohany amin'ny lafiny rehetrarehetra ihany koa vitantsika malagasy zany raha misy ny firaisakiny raha misy ny tena fitiava-tanindrazana marina indrindra indrindra raha misy any fitsinjovana ny besinimao ary indrindra indrindra ny mpiray-tanindrazana ary zay manokana no antony natongavana taty aporosihana ny ben'ny tanàna sy ny ekipany amin'ny ezaka tokony ataony fantatrareo fa lehibe amatoko ny tena koa natandana ny andriamatoa ben'ny tanàna ka ho raisina iadidy ny manoana azy ireo amin'izay kely fantatray satria tsy vitan'ny hoe mampandany any amin'ny resaka fifidianana fa manana didy ihany koa manoana manoro hevitra mitady vaholana miaraka aminareo aty fotony ampandrosoana ny tanindrazana satria tsisy fampandrosoana azy everiny raha tsika menakavy avaty fotony no mirahina sy mifaminentanana afahana manova ny Madagasikara tsisy olona afaka mahazo ny toerana eran'ny amin'ny lafiny rehetrarehetra na ben'ny tanàna na flankevitra na solonavambahoaka na lo olona raha tsika rehetrarehetra eo no manapa-kevitra fametraka azy eo ka dia aty amintsika ny tena fianganany ny fampandrosoana ary sorana manokana ny firaisankina misy aty amin'ny commune fiaferana mampiseho ohatra tsara ho an'ny Madagasikara ray manontolo fa ny fiaraha-miasa sy ny fitiavana tanindrazana marina fitsinjovana ny besin'ny maro ny fototra mety ampandrosoana ny firenena ka dia ny 20 taona manaraka mino sy manatinitsika fa noho ny fitahiny avy amin'Andriamanitra dia tokony vitantsika manova ny firenena. Maro ireo nanatrika ity baolina populaire androany ity ankoatra ny teto fiaferana nisy ihany koa ny baolina populaire atao Ambohitry ny Andriana izay nokarakarain'ny commune Atrany. Fa ankizy 20 ary zoky olona miisa 30 tao anatin'ny commune Ambohijanaka Androany no nisitraka arendrina sy fanampiana avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga sy ny vehivavy malagasy miara-miainga izay tafiditra anatin'ny hetsika ara-tsosialy entina mankalaza ny fetiny fahaleovantena natao ihany koa izany fanehoana ny firaisankina sy ho fifampitsombovana ao anatin'izao fanamariana ny fetim-pirenena izao. Abraham Randriamanana. Tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny fetiny 4 Jona nanatanteraka hetsika ara-tsosialy ho an'ireo mponina tao amin'ny commune Ambohijanaka Antananarivo Atsimondrano androany avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga sy ny fikambanan'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Nojerena manokana nandritra izany ireo ankizy tamin'ny alalan'ny fizarana rendrina teo ihany koa ireo zokiolona izay nisitraka fanampiana. Ny hetsika natao androany dia fizarana rendrina sy fitsonjovana ireo be antitra amin'izao nazoantsika ny fahaleovantena zao satria izy ireny tokoa no angady vinahitana ireo be antitra ary ireo kolonga majinika koa dia fetin'izy ireo androany tsy ataontsika ambany zavatra izany. Ny ankizy nisitraka ny arendrina anio zany dia teo amin'ny 20 isa teo izy ireo zay nahazo ny arendrina zany mba ahafahana manao fety ampilaminana sy ampifaliana amin'izao nazoantsika fahaleovantena izao. Ary nisy koa ireo zokiolona zay misa 30 isa teo izy ireo zay nisitraka panier garni ary sitraka tokoa no nanotra anazy ireo satria fifaliana avy aty amin'ny MMM manokana izy ireny. Ankoatra izay, anomboka ny volana aogositra ho avy izao amin'ireo commune samihafa ny fanatanterahana ny fivarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay ho tanterahan'ny VMMM raha ny fanazavana. Izay vehivavy malagasy miara-miainga moa izany dia efa manao ny asa sosialy foana isan-taona dia manentana manokana eto amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ho antsika ray aman-dreny fa izay dia mitety ny commune rehetra manerana ny nosy manomboka ny volana Août dia mivarotra an'izy ireo amin'ny vidiny tena mora tokoa entina manamora ny fidiram-pianatra sy fanampiana ny ray aman-dreny. Itoy amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny didipoitra fa ho be ny hetsika ara-tsosialy tanterahiny antoko malagasy miara-miainga ao Atsimondrano ny 12 ny volana Jolay ho avy izao raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Lafomba vao hafa kosa indray dia notanterahana tamin'ity androany ity ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny CEG na sy mpanavaozana atao amin'ny commune Ambohitsoro-Mahitsy district ny Manjakandriana tafiditra ao anatin'ny fiara-miasa ny commune sy ny solombavambahoaka voafidy tany antoerana. Fanampanazavana. Ny vahoaka rehetrarehetra teto anivon'ny commune dia nandray anjara atao avokoa tamin'ny fibatana ny fiatoana fasika ny rehetrarehetra tsy nisy mihitsy tsy nandray anjara fa dia isaorana be dia be tanteraka somatsara moa ny andro androany dia tokanana ny any tenin'ny commune fotsiny dia hoe engany mba tena hitondra fampandrosoana be dia be ho an'ny taranaka
aty aoriana ka mba hananan'izao commune zao taranaka vanina ary afaka mba horiaria ny firenena indray andro any. Isentro kely sy ao anatiny doka vetivety sika mandrapitafa vetivety ary. Canal Plus mikorana arahabo tratriny asaramanitra malagasy ary tsy tapaka ireo fandaharana malagasy ranoray mandritry ny herinandron'ny malagasy. Nandro malagasy lamaody sy kolontsaina mampiavaka antsika malagasy ary maro hafa koa no arahantsika ao amin'ny chaîne Canal Événement ny 20 hatramin'ny 29 Jona. Heal this heart, reopen this mind. I'll find you in my daydreams when you're miles and miles away. Mandritra ireo fotoana miavaka ifamizarana amin'ny zanakao dia eo foana Farilac. Efa ho 10 taona mahery izao. Tolory azy ampitiavana hatrany ny Farilac izay vita avy amin'ny akora tsara indrindra sy voafantina vita malagasy. Ahitana fer, calcium, vitamine 12 ary mineraly 4 izay tena manampy azy amin'ny fivelaran'ny ara-batana sy ara-tsaina. Miaraka manangana, miaraka mandroso, isika iray. Telma dia mirary asaramanitra sambatra ho antsika malagasy rehetra. Manahirana mihitsy ny manetsika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mipelipelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andray nefa izany hatramin'izay nampiasako ny couche-culotte Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay couche teo aloha dia ariko avy eo. Samy ery izao sy ireo zanako. Dia tahaka izany iparitany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mamamo rehetra andao mampiasa couche-culotte Molfix ho an'ny zanantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix, mitombo am-pifaliana. Le beurre Socolé fait avec du lait frais d'un Tirabé, c'est gourmand avec un bon goût de lait, naturellement riche en vitamines A, D et E. Tellement bon! Savourez le vrai beurre de Socolé, disponible en doux et en demi-sel. Socolé, le goût du vrai. Batimax vous offre le mois des bons plans. Des promos exceptionnelles vous attendent. Batimax, la qualité au meilleur prix. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, il contre-attaque et le voit de... Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal Plus a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, le décodeur avec un mois sur Access est à 50 000 RR seulement. Et pour célébrer ensemble, Canal Plus vous offre 30 abonnements de 30 mois, une voiture ou un scooter chez Canal Plus. Arrange-na taratasy eo, may neny eo samba izy tany kapa vaovao entiko manao arrange ny aleo ao amin'ny Eglodol no mividy any moa neny raha mividy kirarina ankizy vita amin'ny hoditra 100 ao amin'ny Eglodol 20 hatramin'ny 25 Jona dia mahazo porte-clé na bracelet le maimaim-poana sady mitovy loko amin'ny sainam-pirenena malagasy any ilay izy Aji, ndriko zany andao ary Wee!
Merci maman. Merci Aigle d'Or. Aigle d'Or, manandratra avy ny antsika. Tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity isantarantsika izany dia andao indray ary ianiko ao anatiny ambiance teny Mahamasina sy ny manodidina sy ny ampahany amin'ny afomanga teny an-toerana andao arahana ny sombon'izay. Ety Anosy ety no misy anay amin'izao fotoan'izao maro dia maro olona tonga ety toerana hijery an'izany afomanga izany maro ihany koa ireo fianakaviana mitondra an'izany hijery an'izay afomanga izay ary ao anatin'ny fankalazana ny arendrina ihany koa isan'ny fianakaviana izay tonga aty izao nanontanianay anaovana fanadihadiana kely mikasika an'izay fandehandehanana ny aliny 5 Jona izany isan'izany fianakaviana izany ireto fianakaviana mitondra ny zanany ireto. Zay eto Ampiafolo ihany zany eto akaiky eto ihany dia mba akaiky mba mitondra ny ankizy manao mba mijery afomanga dia na lehibe moa zany tsy hita hoe na fa ny ankizy mba fifaliana dia mba tonga mitondra an'zareo andro koa fety dia mba manao fety miaraka amin'ny ankizy. Dia manahoana fandaharam-potoana rehefa avy eo mbola hijerena ety vita ny afomanga sa hanatrika an'ilay podium ihany koa satria mbola hitsory avy eo izy. Zay angamba misy zaza dia mety tsy afaka anaovana an'izay fa rehefa tapitra ilay afomanga dia mody satria misy zaza. Manaona kosa indray ny fitondrana ny ankizy tsy hoe tsy atahorana ny sécurité soatr'izany? Indray moa zany hoe matoy ianao zany efa nandeha dia efa mivonona hoe mba tsy dia hoany anatiny be soatran'izay fa mba tia malaladalaka dia mba tsy misisika any amin'olona fa atahorana ihany efa ilay izy fa tsy manina mba miezaka tia lavidavitra zany mba malaladalaka izao toerana hitanareo zao nga mety hoe mba azo inoana hoe tsy dia manina ihany. Isan'ny fianakaviana hafa ihany koa satria dia maro ny olona ety manodidina Anosy amin'izao fotoan'izao maro be ihany koa ireo olona tonga ety an-toerana isan'ny ety ihany koa amin'izao fotoan'izao ireto fianakaviana ireto. Avy any Andohatapenaka izay ny tonga ety hijery afomanga. Dia nanahoana ny nakanesana tety nandeha tongotra sa ahoana? Nandeha tomobila ihany fa mbo hita azo be. Manahoana ny ankizy na fanaovana arendrina amin'izao safidy manokana ireo arendrina taratasy arendrina vita vahiny? Aleo foana mandrifa ny arendrina vita gasy satria tsika gasy dia mifiera malagasy. Manahoana ny toa fandaharam-potoana rehefa avy eo mbola hijany ety sa tonga dia ody mbola misy mantsy ny podium rehefa avy eo? Misafidy aloha hoe mbola hijany ety satria efa hanao fety hitondra ny ankizy izay ihany ny voana an-trano. Dia zay ny karazana hoe zava-misy ety manodidina Anosy amin'izao fotoan'izao ao anatiny afomanga tanteraka isika averina amin'ny fampahalalam-baovao ny fitenenana ifitianokolona ny teto amin'ny fanolorana. Fa volamena milanja 3 kilao noentina teratany karana roa no sarina tao amin'ny seranam-piaramanidiny Aya tao Komoro zoma lasa teo raha ny fampitambavao avy amin'ny tompon'andraikitra ny an-toerana tao anatina micro-ondes no nafenina ireto volamena ka saina ondrana nitsokosoko reto hatreto tsy fantatra mazava ny fiaviny notazona eo anivon'ny gendarmerie any Komoro amin'izao fotoana ireo teratany karana izay voaroroy ho nitondra ny volamena ary misokatra ny fanadihadiana raha ny fampitambavao hatrany. Fa miditra amin'ny andiany fafito amin'izao fotoana ny fifananana tournoi padel tanterahana etsy amin'ny Urbana futsal Andrahary ho ny mpikarakara. Misy zato ireo mpandray anjara nandritra izany ka tanjona ny fampiroboroboana ity taranja ity. Abraham Randriamanana. No tanterahina androany ny lalao famarana ny andiany fahafito amin'ny tournoi padel tetsy amin'ny Urbana futsal Andrahary. Fifaninanana izay natao fa mivelarina ny taranja padel raha ny fanazavana. Ity zany zao dia atsasadalana voalohany amin'ny lehilahy première division dia ity moa zany tournoi fahafito tamin'ny tao anatin'ny roa taona izay 7e édition tikatra. Ny tanjona moa zany dia hoe izay ampiroboroba le padel eto Madagasikara fa efa hitantsika angamba fa ny ivelany efa manomboka malaza be izy ity
dia eto amintsika izy efa tena manomboka be mpilalao satria vetivety kely dia efa tonga zato zao ny isan'ny mpandray anjara. Ny volana septambra izao no hanomboka ny torona manaraka ho an'ny taranjam-padela raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Lafim-baovao hafa kosa indray dia efa nivoaka ny didim-panjakana mahakasika ny fampiakarana ny karama farany ambany ho lasa 5,3 hoy ny ministry ny asa sy ny fampananana asa na izany azy. Tsy mbola fantatra mazava ny amenono ny fanjakana ny 3,000 nambaran'ny filohan'ny repoblika ho fenona ho an'ny mpiasa tsy miankina. Mbola tsy namaly mazava ny mahakasika io ny ministry ny asa sy ny fampananana asa androany raha nantany mpanao gazety. Raha toa ka miteraka resabe eny anivon'ireo orinasa tsy miankina ankehitriny, ny fampiarana ny karama farany ambany ho 5,3. No mafisin'ny ministry ny asa sy ny fampananana asa fa mbola misy ny fandiniana miaraka amin'ireo mpiasa sy ny ministeran'ny teti-bola mikasika ireo antsipiriny ao amin'ny didim-panjakana izay efa mivoaka raha ny fanazavana. Io eo amin'ny mpiasa privé sy ny mpiasa sy ny ministeran'ny finance ny fanjakana moa zany no mijery amin'ny atsipiriany détail madinidinika zany amin'izany fa efa nivoaka ny didim-panjakana izay milaza fa hoe 250 milliards ny karama farany ambany ho an'ny mpiasa privé. Ny mpiasa-panjakana moa dia efa mino fa efa nisy nisitraka an'izay aza satria efa nivoaka talohan'ny fotoana iny. Tao anatin'ny fankalazana ny andro afrikana mikasika ireo asa-panjakana no nazavain'ny ministra ny fampananana asa ireo tanora ary ny fampiroboroboana ireo fiahiana ara-tsosialy. Malinomaly tika zao dia nisonia ny programa mpanjakana mikasika an'izay fampananana asa mendrika izay ny tale général ny BIT avy any Genève tamin'ny alalan'ny ampitaindravitra moa ny anazy sy ny premier ministre lehibe ny gouvernement no nosonia izany ka ny anisan'ny tanjona voalohany ny objectif voalohany amin'izany tetikasa izy iarahana zany dia ny famoronana asa mendrika sy mamokatra dia ao koa ny fampiroboroboana ny fiahiana ara-tsosialy. Efa betsaka ny zavatra nitomboka tamin'izany na dia hoe omaly ary nanasoniavana n'ilay antota taratasy. Sampana asa-panjakana maro no nahazo mari-pangasitrahana nandritr'ity andro afrikana momba ny asa-panjakana ity. Isany amin'izany ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra izay nampiroborobo ny asa-panjakana tamin'ny alalan'ny hipoketra. Eo ihany koa ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina tamin'ny ivotoro ary ny BNGAC tamin'ny lafiny fanampiana ara-tsakafo. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity ala ity dia tsy iza fa Ramatoa Andriambolanoro iray izay filoha-mpanorona ny kolokitra Madagasikara miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Misy ny hetsika izay karakarainareo fa mialohan'izay dia tsara mpahafantarina ny mpanaraka ny vaovao ihany angamba ny mahakasika an'izay kolokitra Madagasikara izay. Miarabanao Iva, miarabany mpijery Kolo TV rehetra amin'ity takariva ity dia faly mivahiny ato amin'ny vaovao an'ny Kolo TV. Ny kolokitra moa dia boky izy io Iva, boky nosoratako izay lasa hetsika atao hoe anisan'ny hetsika lehibe ho amin'ny tsy fiparitahan'ny plastika. Ny slogan anay moa zany dia hoe aza paritaka amin'ny plastika fa hanamboarana kolokitra dia madio ny tanànantsika. Ny kolokitra moa dia baolina vita amin'ny sachet plastika amin'ny fako plastika raha izay no ilazana azy satria dia ny ao tokantrano no manangona an'ireny fako plastika ireny manao baolina ho an'izany dia afaka milalao ny ankizy. Heritaona zao ny kolokitra Madagasikara lasa fikambanana izahay satria izahay dia manana mpikambana mpilatsaka sitrapo maherin'ny ataontsika hoe fa 700 eran'ny Madagasikara. Heritaona zao zany raha ny fiainan'olombelona atao hoe efa mahay mandeha dia izany tsingeritaona izany moa raha anniversaire zany dia misy ny fanamariana fiarahana amin'ny faly fa nefa koa izy io dia nataona hetsika manokana ho fitadiavam-bola ho an'ny kolokitra Madagasikara. Ka ao anatin'izay indrindra izay hetsika hitadiavam-bola izay ho fanohizana ny asa mandrarany ataontsika hoe fanentanana ny mpiarabelona hiadiana amin'izay tsy fiparitahany fako plastika izay dia misy ny hetsika levée de fonds izay ho ataonareo manahoana sy manahoana ny fipetraka izy io. Dîner dansant ao amin'ny Ibis Akorondrano amin'ny heriny anio sabotsy zany hoe amin'ny heriny any ohatry izao tsika efa ao anatin'ny fety tanteraka Iva manomboka amin'ny 7 hariva dîner dansant izay hafanain'ny Elidio
mpanakanto efa tsy zoviana amintsika rehetra zany a buffet izy io karakaraina manokana satria dia ny chef ny Novotel sy ny Ibis dia miara misalay amin'izany a ahafana ny lanonana afinaritra ary amin'io fotoana io koa no ankasitrahanay andreo mpiara-miasa amina rehetra nandritry ny heritr-taona ho misy mari-pakasitrahana manokana izay ho atolotra ho azy ireo zany mandritra n'io lanonana io. Inona avy ny zavatra tena ho hita zany ao anatin'izay? No hita ao anatin'io a dia ao moa zany ny lanonana hiara hifetitsika, hiara hisakafotsika, buffet izy io, buffet à gogo a, tonga ny olona misakafo tsy mitondra ninona intsony satria ny na ny ranom-boankazo ary dia efa tafiditra ao anatin'ny sakafo daholo a, araka ny lazaiko anao teo hoe ao ny mari-pakasitrahana, ny fisaorana an'ireo mpiara-miasa rehetra ary indrindrindra izy fanomezana ataontsika hoe surprise avy aty amin'ny kolokitra Madagasikara ho an'ireo zay a tonga rehetra ka mandray anjara amin'ny dîner dansant. Ankoatr'izay inona ihany koa ny isan'ny hetsika akaiky indrindra ho karakaraina, misy ny fifaninanana isan'ny sokajiny izay ho tanterahanareo ihany koa manomboka ny herinandro ho avy izao, manahoana ny fipetraka ireo? Ny lalao izay rahantsika amin'ny Cool TV moa zany a dia ho hitantsika amin'ny alatsinainy a mandritra ny after indray izay hisy lalao goavana natao hoe trophée kolokitra izay anasana ny mpiarabelona rehetrarehetra, anasana ny malagasy tsy vaky volo a. Izy io moa zany a dia entina hiatrehana ny andro maneran-tany ho amin'ny tsy fampiasana plastika. Iva tsy haiko ianao ve mahalala an'izany hoe amin'ny fahatelon'ny volana jolay ho avy izao a journée mondiale sans plastique. Hisy lalao goavana azahoana loka izay anomboka amin'ny latsinainy dia manasa antsika sahady anaraka ny fandaharana after eto amin'ny Cool TV ihany moa izay mpanohana média officiel ny kolokitra mandritra ty fankalazana ity a. Dia ny teniko angony dieny izao ny fako plastika tsy androany ihany, tsy rapitso ihany a, fa ho angonitsika izy io a dia anamboarantsika kolokitra. Isy trophée a zany hoe fananana ngeza be amin'ny zany kolokitra zany amin'ity premier anniversaire ity izay azahoana loka hoy ao. Efa natomboka ao amin'izay fanentanan'izay ihany dia hoeto amin'izay fanentanan'izay ihany ary ny ataontsika hoe teny farany hoentinao any mpanaraka ny vaovao amin'ity ality mahakasika ny fiarovana ny tontolo ihany na amin'ny ankapobeny. Sotratritra iva. Ny fanentanana farany a efa hitantsika fa tena akoatran'ny mety hoe loto izay mbola tsy voafehintsika ao ny olana maro a, ny fako plastika dia tena tsy lazaiko intsony hoe ohatry ny ahoana ny abetsany eny amin'ny arabe ny any an-trano any n'aiza n'aiza. Ny fanentanana dia manomboka izao reto andao a tsy alefantsika ny amin'izao ordira intsony ireny fako plastika ireny, tena ho angonitsika izy ireny a ary indrindrindra ho an'ny fampiasana ny fanabeazana ny zanantsika ao an-trano a dia anamboarana baolina kolokitra. Vao mavita kolokitra dia manangana ekipa, anisan'ny slogan ny kolokitra koa zay satria ny rehefa manangana ekipa moa zany dia mivelona indray le firalahiana, le firaisan-kina eo amin'ny ankizy sy ny tanora dia vita zany mbola kolokitra iny dia milalao ny ankizy. Adio ny tanànantsika ary mbola misy hetsika sy drafitra samaro moa zany fa fohy ny fotoanantsika tsy ho voalaza eto daholo hoe ohatry ny ahoana indray ny vina ny kolokitra ho amin'ny fampiasana ny fako plastika mba hidiram-bola mbola any orina any mbola ho resahantsika angam'izay. Fendefeny ny fanazavana mahakasika izay ankasitrahana ianao Ramatoa Andriambolanoro Miray izay filoham-panonona ny kolokitra Madagasikara ny vahiny tato anatin'ny vaovaon'ny kolo tamin'ity alina ity. Sotratritra iva, Darso, Andram-piona indray. Afaka manoratra eo amin'ny pejy kolokitra Madagasikara moa izay mitady ny tapakila momby ny hetsikiny fa zazavavy kely efa taona monja no naolan'ny lehilahy iray 5 taona tany an-tany fotsy Ambatondrazaka Omaly fianakaviana akaiky izay anadahany ity zaza ity ihany no navandoza raha ny fanazavany ny renibeny izay mitaza ilay zaza raha ny fanadiadiana hatrany fity nokolona. Omaly tany an-tany fotsy Ambatondrazaka ny hiaran'ny erisetra no fity zazavavy kely vao efa taona monja. Fianakaviana akaiky ihany no navandoza raha ny fanadihadiana taorian'ny tranga. Mitantara ny nahazo azy ity zazavavy kely ity. Nitomana dia nitapela vavako dia nikikiko za dia mbola tsy najany dia nivodiny natsofony tamin'ny vodiko dia nikety najany ny kilotiko tamin'isy tampitampina zay dia vodinanao izany izy hoe marary be loako
juste aminah dia mody misasa izy andao sasana dia tsy misasa. Raha ny fanazavanin'ireny be izay mitaiza ilay zaza nandritra ny fotoana izay nilaharana ny vatsinagonana no nitondran'ity anadanireny ilay zaza ka nampiara ny filandratsiny. Latra vola ty fa za reraka be za mali manana tension dia nizy nisolo anahy dia raha fa nisolo anazy dia tanina ianahy dia efa kaikaiky mifandraisam-bola dia oa mama ozy mitsangana amin'izay no mifankaiky mifandraisam-bola dia lasa nilatra vola dia raha fa nilatra vola dia azo vola dia miverina avy any aiza ianahy dia hoe nentiny nantany vidy biski dia izy ny hoe mama ozy fa adiny ray ny tany dia lasa nitady dia za moa niteny tamin'ny teny dao ary dia ty tsy nanaiky tsy tonga any zany iny mama fa alaofona janona dia izay avy nijery avy any avaratra kaiky ny fiangonan'ny katolika ery iny fa niverina zareo dia verina dia fa feno fotaka be ty sady nitomany be dia tonga moa dia ntizaiko hoe naninona anao nampijalinynanta zay za bebe oziny dia inona nampijaliany anao izy tamboloko dia za tambany dia tonga moa dia nisavaiko ny kilotiny dia fa nijereko ny vodiny dia nisy madama be zay takaikinay te dia hoe ndeha tonga dia hoentany amin'ny hôpitaly izy petraka teo amin'le tsangam-bato izy zay dia ozy izy le kozainay nanta io hoe ndeha hoentika araka ividy biskuit aminahy anamo dia andana roa fa tsy manina fa azo atao ela be any hoa izy aza ela be any hoa nareo fa mamanay hoa zay efa ho avy fikady fahandray vola hoa izay dia efa ho avy dia lasa zareo efa adiny ray taty aoriana zareo zay vao tonga natery ny anahy dia anahy nitomany dia sady feno fotaka be ny akanjony dia ozy amantsy ananta hoe nataonao inona hoa ianahy io dia ozy izy anahy hoe za nampijaliana any dia nampijalinao nataonao inona hoa izy nany dia za ozy izy zany tsy nampijaly anazy zany dia ozy izy anahy dia ozy izy zay tamin'ny anahy hoe inona nataony anao dia za tambony dia izy tambany Nosamborona avy hatrany ity anadandreny ilay zaza ka efa eny anivon'ny jandarmaria ankehitriny efa manaraka fitsaboana ihany koa ity zaza izay niarany herisetra ity. Fa tsy zarizary ny famatsin-drano fisotro madio an'ireo mponina anatin'ny commune Ankadimanga district Antananarivo Atsimondrano efa ho roapolo taona izao misedra olana noho ny fiovan'ny toetrandro ny fahazahoan-drano avy amin'ny lavadrano tsy tapatapaka ihany koa ny famatsiana ny drano avy amin'ny fiarabe ny Jiramany sy ny Betokana mamatsy ny fokotany maro mandrafitra ny commune antony filaharam-be sy ny ady rano saika ho isan'andro eny an-toerany. Tsy mbola misitraka rano fisotro madio araka ny tokony ho izy ny mponina tao anatiny roapolo taona nijorono commune Ankadimanga. Zara misy 12 kilometatra miala ny renivohitra ankilany no misy azy. Ankoatra ny tokantrano manana fahafahana mampiasa satodo, anamorana ny fahazoan-drano. Vovo no miantoka ny 700 ny famatsin-drano ho an'ny mponina ao Ankadimanga. Ny fahazoan-drano avy amin'ny vovo izay misedra olana amin'izao fotoana izao. Any Taminenakely zay mipetraka dia maka rano aty zany zao zay aloha fa aty zao rehefa le karemin-drano zany zay mijaly aty fa zao zany zay mbola misy alaina ihany fatsakana moa zany zao fa ritra efa mivadika mavomavo ny ao anatiny alavitra be zay mbola ry ambany be ary tsy maintsy aty maka ranon'olona 5 trano zao nalaika androany dia tsy maintsy atao nitondrako ny rano ray miala eto zany zao 500 dia nakana anazy etapotony eto amin'reto olon-dreto ary 100. Ankoatra ny rano avy amin'ny lavadrano sy ny ben-drano iray vatsian'ny fiarabe ny Jiramany no napetraka ampitombo ny famatsin-drano ho an'ny fokotany ampolony anatin'ny commune Ankadimanga. Raha manodidina ny 7.30 litatra isan'andro arak'izany ny rano tokony ho sahazan'ny olona iray raha ny tombana nataon'ny UNICEF. Indray isaky ny herinandro ny voavatsiny sy ny be miantoka ny famatsiana ny mponina mahery ny 7 alina. Antony filaharam-be sy ny ady rano eny an-toerana saika ho isan'andro. Rano ety amin'ny commune Ankadimanga tena mampijaly satria tena efa hitanareo amin'ny sary zao fa milahatra foana zay. Elany nanatenanay mba hisy rano tonga fa le camion citerne reny manatitra anay dia tonga foana ndraindray tsy tonga. Zay zany mba fitarainay tokony tonga foana. Dia ohatra zao misy rano tonga androany hariva dia mifoha maraina amin'ny 3 mandahatra bidon zay
mba azona rano misy fotoana zay zao tsy manana raha mihitsy ao anaty be nefa miandry raha mihitsy zao zay zao vao amena zao alina zao iny tonga alina tamin'ny sivy sasany ambanimbany izy ty amin'ny roa any zao ty dia efa lany teo aorianan'izay mety roviana indray nefa vao mety misy famatsiana manaraka mety amin'ny herinandro indray zao vao misy tsy mbola nieritreritra ny hitondra vahaolana matotra ho an'ny komuna ny tompona andraikitra isan-tsokajiny nandritra ny tetikasa fanamafisana ny famodinana rano fisotro madio ho an'ny komuna maro anatin'ny distrika na Tsimondrano farany teo. Akadimangy izay saika nodingany natao anatin'ny tetikasa hoy ny ben'ny tanàna. Eto aminay dia misy ny station de pompage izay napetraky ny Jirama dia fanindran-dalana tamin'izay moa no tsy rian'le hevitra hoe nahoana dia atao fandalovana fotsiny Akadimanga dia mipetraka teo ilay fiaraha-miasa dia amin'izao fotoana zany rehefa natao ny fanady adina rehetra sy ny famakafakana ny zavatra tokony hivokatra ao dia azo antoka ary azo antenaina fa ny vahoaka rehetra eto anivon'ny komina Akadimanga dia afaka hisitraka an'izany daholo fa ety Ampendohana aloha dia ny zavatra napetraka sy ny fanarahana teo anivon'ny Jirama sy ny ministera dia misy baolina fontaine isaky ny fokotany. Raha ny eo anivon'ny sehatra nasionaly ny tombony tany-ponina ny sitraka rano fisotro madio. Tafiakatra 7,700 zany ny taona 2020 raha raika amby 700 ny taona 2020. Araka ny tatitry ny teo anivon'ny ministeran'ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana. Na izany na tsy zany mbola lavitrezaka ny fanambina apetraka ny fitondram-panjakana izay mikasa ny ampisitraka rano fisotro madio ny 100 ny vahoaka malagasy hatramin'ny taona 2020. Ny fanatanterahana izay nangatahan'ny fitondram-panjakana malagasy ny fiaraha-miasa bebe kokoa amin'ny sehatra tsy miankina sy ny mpiara-miombonantoka. Isan'ny naneho ny fahavononany tamin'izany ny 15 ny volana Jona teo ny banky iraisam-pirenena izay nanolotra teti-bola 200 tapitrisa $, anamafisana ny famatsin-drano amina tanàna 7 tao anatin'ny tetikasa PAAEP na ny projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable. Fa avy amin'ny tamberimbidiny fitrandrahana renakibon'ny tany ny 3,300 ny vola anatin'ny teti-bolan'ny komuna ao Alatsinainy Ibity. Manampibetsaka ny komuna amin'ny fitantanan-draha rasy ny fananganana foto-drafitrasa araka izany ny tamberimbidy ka antony anamafisana eo anivon'ny ministera-piany fampiasana ny fampiasana izay risotorina miny ary izay manomboka izao. Tafiditra anatin'ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana misitraka ny tamberimbidy avy amin'ny fitrandrahana arenakibon'ny tany ny komuna. Raha ho an'ny komuna ambanivohitra Alatsinainy Ibity, distrikana Tsirabe faharoa, faritra Vakinankaratra, saika avy amin'ny tamberimbidy ny fitrandrahana avokoa ny 3,300 ny teti-bolan'ny komuna. Tafiditra anatin'izay miampahany misy ny ahafahana mampandeha ny asa atao fiadidiana tanàna ary misy koa ny ampahany anaovana izay foto-drafitrasa metraika amin'ny vatana ho tombotsoan'ny vahoaka tsy mandady atao amin'ny fiadidiana tanàna. Anisan'izany sy niarina amin'izany ny famitana ny satria izahay tamin'ny taona 2020 nazo dia nanaovana ny famitana ny CEG Toriasy ny ampahany ihany koa nanenjehana ny lalana simba nanaovana rahadia ary nanampiana ny vola nanaovana ny tetezana iray ao amin'ny fokontany mananjara izany vola tamin'ny risotorina mine navoakan'ny orinasa sy mitisy amin'ny fotoana izao zany. Arena tsy azo avaozina ny arena avy amin'ny fitrandrahana arenakibon'ny tany, hoy ny teo anivon'ny ministera-piay. Antonina mafisan'izy ireo ny fanaraha-maso ny fampiasana ny tamberimbidy avy amin'ny fitrandrahana toy ny avy amin'ny orinasa Simontis raha ny ao Alatsinainy Ibity. Miezaka ihany koa ny ministera midina ifotony indrindrandrindra mijery ny tena fampiasan'ireo komuna izay misitraka ny risotorina minière mba hitataratra tokoa ny fiantraikan'ny fitandranany arenakibon'ny tany mba tsy araky ny hoe araky ny maha-arena tsy azo avaozina ny arenakibon'ny tany dia tsy mety tsinjovina ny taranaka any aoriana. Miezaka atao zany dia mba ampahafantarana sy hanamafisana an'izay amin'ny komuna izay misitraka izany risotorina izany fa arena tsy azo avaozina ny arenakibon'ny tany ary dia tokony ametraka
ny fampiasana ny listolona ho amin'ny zavatra maharitra mba antaranaka ireny. Ankoatra ny fanaraha-maso ny fomba fitantanana Tamberimbidy avy amin'ny fitrandrahana Arenakibontany, ny ampanjakana ny fitantanana Mangarahara azahoan'ny vahoaka eny fotony tombony marina amin'ny fitrandrahana Arenakibontany no tanjona anatin'izany. Ao anatin'izay fanamariana ny fetim-pirenena izay atrandry, nanamafy ny paikady entina miatrika ireo tranga tsy fanarahan-dalàna mandritra izao vanim-potoana ankalazana ny fetim-pirenena izao ny polisy-pirenena any Toliara tanjona ny anaovany vahoaka ny Toliara fety anatin'ny filaminana tanteraka raha ny fanazavana. Mirongatra ny tsy fanarahan-dalàna eo anivon'ny filaminana ankapobeny rehefa akaiky ny fankalazana ny fetim-pirenena toy izao ka miteraka ireo loza isan-karazany, eo ihany koa ny fanararaotana ataon'ny sasany. Nanamafy ny paikady entina miatrika izany avy eo anivon'ny polisy-pirenena eto Toliara ahafahany vahoaka amin'ny fety ankalalahany. Misy ny fanaparitahana andreo polisy maro isan-karazany manerana ny tanàna zany. Any amin'ny quartier isan'isany any dia misy ireo polisy manao fisafoana. Ireo polisy rehetrarehetra ireo zany dia misahana ny fandrindrana sy fiantohana ny fandriam-pahalemana mialoha mandritra ary aorinan'ny fankalazantsika ny fety ny fahatsiarovana ny faharoa amby enimpolo taona ny fahaleovantena. Mikasika ny fifamoivoizana moa zany dia efa mandray an-tanana tanteraka an'izany eto amin'ny komissaria central ny Toliara nampitomboana ireo isan'ny polisy izay misahana an'izany fifamoivoizana izany. Somary ny tarina sy nampitomboana ihany koa ny ora iasana izy ireny. Raha miala any amin'ny toerana izy ny arivariva maizimaizina ataontsika hoe amin'ny fito rano any dia efa somary nitatra kely zany amin'izao fotoana izao tsy afa miala amin'ireny toerana ireny izy raha tsy ora roa aorinan'izay fahazarany teo aloha izay. Manao antsoavo atraniny avy eo anivon'ny polisy-pirenena amin'ny fanarahan-dalàna sy fanarahana ireo fitsipika izay apetraka entina mandrindra ny filaminana eto an-tamin'ny tanànan'ny Toliara. Dia tsara ho tsipihana eto kosa fa rarana zany ny manapopoaka n'ireny tsy popoaka sy ireny kilalao afo mety mampidi-doza ireny eny amin'ny toerana be olona. Ohatra hoe eny akaikin'ny tsena, eny akaikin'ny sekoly, eny akaikin'ny fiangonana, indrindrandrindra moa zany manakaiky ny toeram-pitsaboana. Misy ny fepetra ho raisin'ny polisy-pirenena eto Toliara mikasika an'izay tsy fanarahana an'izay lalàna na fitsipika napetraka izay. Hita sy tsapa fa nisy tokoa ny fitombon'ny mpampiasa lalana tato anatin'ny akatoky ny fankalazana izao fahatsiarovana ny fahaleovantena antsika izao. Ka izay zany no tanàna ny tsirairay na ny mpandeha tongotra io zany na ireo mpampiasa ny fitaovana izay efa nitany saiko tery aloha dia tanàna mandrakariva mba hanaraka ny fitsipika izay apetraka ary hanaraka ihany koa moa zany ny lalàna izay efa mipetraka ho fandrandrana izany fifamoivoizana izany. Ho an'ny Toliara manokana dia etsy amoron-drika no anatanterahana ny fanapohana ny afomanga ny 2020 ny volana Jona ariva ary ny fanaovana ny matso lehibe entina ankalazana ny fetim-pirenena 20 Jona. Irariana mba samy fety ampilaminana ny vahoaka malagasy rehetra amin'izao fety ny asaramanitra izao. Amin'izao fankalazana ny faharoa amby enimpolo taona ny ivirena ny fahaleovantena izao nanolotra mari-pankasitrahana ho an'ireo ray aman-dreny izay nahavita be teo anivon'ny komuna sy ny fokontany tao amin'ny Bodrapeto ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Ankoatra io tsy maintsy hitarina ihany koa ny komuna noho ny fitombon'ny mponina ahafahana mamala ny filàn'ny vahoaka izay manandrara eo anivon'ny komuna raha ny fanazavana. Koa ny tsy fanadinona na fanomezana mari-pankasitrahana indrindrandrindra ho an'ireo izay olobe nahavita na nantanteraka ny fampandrosoana tamin'izany komuna Bodrapeto izany dia tsy adinonay nanome mari-pankasitrahana ho azy ireo izay miisa teo amin'ny 7 teo. Fa amin'izao fotoana izao izay dia anangana n'ilay komuna vaovao mirefy 200 metatra tora-droa. Da efa andalam-panamboarana izahay efa vita ny ady fototra, efa manomboka ny asa dia inona tanteraka ary entina mbavaka ny avitanan'izany fototra-avitrasa izany satria araka ny fanapahana teo anivon'ny SLC zay ihany dia efa miamitombo ny vahoaka na Bodrapeto dia lozika be arak'izay tsy maintsy ampitomboana ny isan'ny mpiasa ihany koa dia amin'izao fotoana izao anefa ny mpiasa dia
tsy manana toerana iasana fa izany indrindra no antony voalohany a tsy maintsy nanangananay an'ilay commune vaovao zay ary avozinay sy tsaraina le teo aloha teo. Dia izay ihany koa no entintsika miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena mivelona ny fandiniana ny lalàna mahakasika ny zo amin'ny fanalanjaza any Etazonia raha ny fepetra ndraisy ny fitsarana tampony Amerikanina manoloan'izay tsy voaro anaty lalam-pandrenana any an-toerana amin'izao fotoana ny lalàna ary malalaka ny fandraisana fepetrany amin'ny fandrarana ny fanalanjaza ho an'ireo firenena maro any Etazonia. Un revirement historique. 10 taona ty aoriana nambarana ny lalàna mikasika ny zony amin'ny fanalanjaza ny Etazonia. Miverina ankehitriny ny fandinina ity lalàna ity raha ny fanambarana navoaka ny fitsarana tampony any an-toerana. Nambaran'izy ireo amin'izany fa tsy mifanaraka amin'ny voafaritra ny lalam-panorenana Amerikana ny fanalanjaza. Tandindomindoza ny fahasalaman'ireo vehivavy Amerikana ankehitriny taorian'ny fampiatonany fampiarana ity lalàna ity, izay miteraka fanohitohinana ny zo maha-olona sy ny fianakaviana ary ny fiainana manokana raha ny nambaran'ny filoha Joe Biden. Nisy amin'ireo vahoaka Amerikana ny nankasitraka ity fanapakevitra noraisan'ny fitsarana tampony ity, teo koa ireo nanao hetsika mangataka ny amin'ny famerenana ity lalàna mikasika ny amin'ny zo fanalana zaza ity. Fanjakana 13 amin'ireo 10 mandrafitra ny Etazonia ankehitriny no mandrara ny fanalanjaza amin'ny faritra misy azy ireo raha ny famitamba-baovao. 13 sur 50 interdisent aujourd'hui l'IVG. Tapitra treto ny fotoana ny fampalalam-baovao an'ny androany samotratry ny 20 jona ho an'ny rapitso avokoa mandrapitafy indray ary tomboky lahy sy tomboky vavy veloma tomboko. Batimax vous offre le mois des bons plans. Des promos exceptionnels vous attendent. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.